amitsika tsirekireky. Amen. Tahin'Andriamanitra anao. Alleluia. Magnino moa zany Andriamanitra mitaky an'le hoe fifanekena eo amitsika sy Andriamanitra. Ny olona tsy ao anatin'ny fanekena tsy afaka miaro anazy Andriamanitra. Ny olona tsy ao anatin'ny fanekena tsy momba anazy Andriamanitra. Tahiny tompo atsika. Alleluia. Hotoizatsika ny vaky teny amin'ny agnaran'i Jesosy. Eo amin'ny Genesisy anao angalatsika fampianarana 7:10. Azafady, 7:10. Genesisy 7:10. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Tahiny tompo anao. Izay hoe tahiny tompo anao. Volagno olo ankilanao tahiny tompo ianao hoe. Amen. Ao amin'ny Genesisy 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 mivaky toy izao indray amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary rehefa 7:10 taona Abrahama dia nisy eo an'i Jehova izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toa mandehana eo agnateako, aoko tsy misiny ianao, fa izaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary ahamaro anao indrindra. Amen. Dia niankoky Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko. Amen. Ka ho tonga rainy firenena maro ianao. Ary ny agnaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama. Satria efa nataoko ho rainy firenena maro ianao. Alleluia. Teo zany riavana dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Zany hoe nanomboka teo zany novan'Andriamanitra ny tantaram-piainany Abrahama. Tahiny tompo atsika. Aty amin'ny Genesisy 15 Andriamanitra nampafantatra ny Abrahama. Niseho tamin'ny Abrahama izy. Fa saingy tamin'izay fotoana zay mbola tsy tafitra tao anatin'ny fifanekena i Abrahama sy Andriamanitra. Zay zany natonga ny Abrahama nilaza magnano hoe Jehova Tompo, ity zahay efa mandroso fahanterana, nefa zay zavatra mba nomenao ahy tsy hitako. Betsaka ny mpivavaka ny mpanaradian'Andriamanitra mametraka an'izany fanontaniana zany. Alleluia. Na ianao ndraindray mametraka an'izay fanontaniana zay, karakory marina me za ty, karaha tsy mety hitako izany. Alleluia. Neny Abrahama te dia efa nandritra ny taona maro. Raha mahita anao mbola tovolahy Abrahama, tenen'Andriamanitra izy any amin'ny Genesisy 12 mialamy rainao sy ny reninao, mialamy tany niavanao fa mbi anaraka ianao. Alleluia. Zany hoe efa nanaradian'Andriamanitra ihany Abrahama teo aloha, fa saingy mbola tsy tafity tao anatin'ilay fanekena izy. Tahiny tompotsika. Afany amin'ny alazy de 79 ans zany Abrahama. Alleluia. Zay vao tafitra ao anatiny fanekena isy Andriamanitra. Tahiny tompotsika. Alleluia. Tilaza aminao za hoe androandra lasana bavy manapahevitra mba hanao fanekena amin'Andriamanitra. Amen. Takan'izay nataony Jakoba. Jakoba rehefa nandalo zavatsatra teo amin'ny fiainany, tany amin'ny tany lozy izy, tsy nisy havany tany, tsy nisy mpanampy anazy izy tany, tsy nisy zavatra zay mba nananany izy tany. Dia rehefa nikasika ny fiainan'Andriamanitra dia natsiaro tainy Jakoba, dia nivoady tamin'Andriamanitra izy ka nilaza magnano hoe raha omba anaty koa ne Jehova ka iaro aho amin'ny lalana zay aleako izy, anome mofo sy rano sotoky, anome fitafina ka ho tafaberana famantsara amin'ny tany aviako, dia Jehova no Andriamanitra.
Alleluia. Nanomboka teo a voakasika ny fon'Andriamanitra. Alleluia. Tahiny Jesosy atsika. Amen. Tiako hitanao hoe betsika zany a variana atsika magnaradia n'Andriamanitra. Zany efa mivavaka e. Alleluia. Zany efa manao andraikitsy. Tahiny tompo anao. Fa ity le fanekena resagny aminao ty zany zavatra matro kokoa. Zavatra zay tsy azonao ialana. Tahiny tompo anao. Alleluia. Ny zavatra tsy tian'Andriamanitra lasana bavy dia ny olona mivadika. Ny olona tsy mitana fanekena dia zay zany no tsy tian'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ianao. Maro ny olona mavita manompo. Fa ny olona tegna mitazo ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra vitsy. Asa azonao zavatra tiako resana. Manangana tagny hoe zay mahazo an'izany resaka zany. Alleluia. Tahiny tompony atsikany. Mialatsiny aminao za fa ohatrany hoe azavaiko kely zany. Hitanao zany raha ohatrany hoe miala amin'ilay fanompongan'Andriamanitra any amin'ny mpanompo sampy zao ohatra. Ny mpanompo sampy a tegna matra tsara ny fanekena zay ataony amin'ny zavatra tompony. Rehefa miteny lay fanahy amin'ireny mpimasy reny hoe ianao dia tsy mahazo miasa talata. Dia lazaiko aminao fa tsy mahasahy miasa talata igny olo e. Alleluia. Satria nagnino mitazona fanekena izy tao. Tahin'Andriamanitra anao. Amen. Ka ozy aminao hoe maro ny olona mavita manompo an'Andriamanitra. Maro ny olona mavita mivavaka. Fa lay mitagna fanekena miaraka amin'Andriamanitra mbola vitsy. Alleluia. Zay zany mahatonga atsika ndraikindraiky olona hitanao niany telitelo volagna izy mbola hitanao keo. Après 5 mois izy tsy hitanao hely ndraiky moky. Raha mifanegna aminazy ianao iny andala iny dia milaza izy hoe mahirezana rehefa zay ndraiky ne mbola tsy niala e. Alleluia. Tahiny tompo anao. Amen. Fohisy ve zany sa tsy fohisy malao? Misy. Alleluia. Za milaza aminao fa raha tsy misy ohatran'izay tsy ombetsika io seza io. Diso samary. Alleluia. Tahiny tompo anao. Amen. Andriamanitra zany dia mitady atsika tsiraikiraiky mba hifanaiky amin'Andriamanitra. Ny atongavako amin'ity toerany androany tsy hoe tsisy raha ataoko any amin'ny toerana zay misy anahy. Efa nifanaiky tamin'Andriamanitra fa anompo anazy, agnaradia anazy, anaiky zay rehetra lazain'Andriamanitra. Alleluia. Tahin'Andriamanitra ny atsikany. Raha mbola tsy lafo vidy aminao zany mbola tsy tafiditra ao agnatin'ny fanekena anao. Amin'ny fotoana ianao manomboka efa sarom-piaro amin'ny zavatra ohatran'izay dia tsy salasala mihitsy Andriamanitra hatoky anao izy. Alleluia. Tahiny tompo anao. Aza taitra anao fa mbola misy fitahiagana agnatin'izany toriteny zany. Anao tsy mazoto magnano amen io. Le ampatanjaka ny ara-panahintsika aminao zany resahana. Satria miainga avy amin'ny fanahy zany ilay fandresentsika. Rehefa azonao tsara ny zavatra tokony ataonao magnaraka ho azy ny valim-bavaka. Tonga tsy antsovy io. Alleluia. Misy olona ho tahina avy amin'ity toerana ty androany e. Alleluia. Tahin'Andriamanitra anao. Amen. Jereo tsara fa eo amin'ny andininy voalohany dia izy hoe ary rehefa 7 taona 99 ans zany. Helane zany e. Hela zany. Miaraka teo ihany Abrahama tamin'Andriamanitra. Fa mbola tsy vita fihavanana zareo roa. Tsy mbola matra tsara ny condition izy roa.
Anika na inona zavatra mbona ampitsiritra hoe nagniriany Abrahama tsy azony. Alleluia. Alleluia. Misy aminareo reo magniry tehiteraka, mandeha mipagnotra ry, mandeha amina dokotera ry, fa mbola tsy azo le zaza, tsy mety bevoka. Androany deklarena aminao ty teny ty, aorina ty fotoana androany ty, zay rehetra magniry tehiteraka ikorina aminao zany niosa zany. Aza maignamegnatra e. Marina ane zany. Alleluia. Misy nge mitondra faorina misy hoe mafy tsy miteraka zany, tehiteraka izy fa tsy mety tonga le zaza. Raha ianao zany olona resako zany dia ozy aminao hoe midira ao agnatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Tahiny tompo anao. Amen. Mba tsy andiananao amin'ny lalan-kafa, zay ny lalana marina toroko anao. Hoy izy ny Baiboly mandiana amin'ny lala masika hatramin'ny ela, iny zory. Amen. Za mino fa izotra amizay amizay nao. Alleluia. Itay atsika menakavy Andriamanitra. Amen. Nandritra ny taona maro zany Abrahama dia niandro foana izy. Ahoana no ahafahany mba hahazo zaza? Tsy mety tonga io. Tahiny Jesosy anao. Amen. Tany amin'ny toko 15 dia milaza indray Andriamanitra rehefa niseho tamin'ny Abrahama dia ozy hoe mivoahanao. Nentin'Andriamanitra niala tao agnatin'ilay izy. Dia hoy izy Andriamanitra, jereo ange ny kintana. Raha mahita andreo anao dia ho tahaka andreo ny taranaka anao. Alleluia. Inona zany zavatra mbo andraindrainao agnatina fiaranao amin'Andriamanitra? Zay rehetra ilainao raha lasana bavy dia misy amin'Andriamanitra. Alleluia. Atonga n'Andriamanitra ho resy lahatra, anolotra an'io ho anao midira agnatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Aza mivadika intsony. Alleluia. Tahin'Andriamanitra ny atsikany. Amen. Za nanomboka resy lahatra hivavaka, nanolo-tegna ho an'Andriamanitra, mandriky ty androany ty tsy mivadika tamizay za, ary tsy ala amizany mandrakizay. Aina no fety. Alleluia. Mba vitanao ve zany? Tahiny tompo anao. Amin'ny fiainana rehetrarehetra zany dia mila fanekena, tsy mila mivadika. Raha mpanambady anao tonga keto, tazomy ilay fanekena amin'ny fanambadiananao io. Afaka mitay any tokantranonao io Andriamanitra. Alleluia. Tahiny tompo anao. Amen. Ny olona mitazona fanekena tsy miova amin'ilay raha niteneniny izy, tsy miala amin'izay zavatra nandraisany fanapahan-kevitra izy, fa miroso hatramin'ny farany. Amen. Amen. Ny devoly raha lasana bavy efa tsy problème atsika zany, satria ny devoly dia efa valo efa resy. Sa mbola tsy amena nenao? Oza hoe ny devoly efa tsy problème anao zany. Zay rehetra tsy manana problème amin'ny devoly magnanaova amen. Bakaranjany. Tahiny tompony atsikany. Satria moa problème atsika matety zany hitsika miteny anao, dia ozonao hoe problème anany arô, tsy tamin'ny devoly vaizy hoe. Alleluia. Tsy devoly ny problème, fa ianao mihitsy mila miditra manao fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Hitay anao Jesosy. Novakiny paster atoko teto tagnatin'ilay fanatra zay nataotsikany. Dia hoy izy hoe milaza amin'ny Salamo 15:5, angono aty amiko ny oloko masina
manao fanekena amiko. Alleluia. Angony ety amiko izy ny oloko masina manao fanekena amiko. Alleluia. Izy zany le olona tadiavin'Andriamanitra de ny olona mpanao fanekena aminy ihany. Alleluia. Tahiny tompo anao. Amen. Rehefa tafiditra agnatina fanekena atsika raha lasana bavy aza mivadika etsony. Misy ten'Andriamanitra zay milaza. Jesosy Kristy nagnambarana igny. Ozy hoe ny fanafitohinana tsy maintsy hoisy, tsy maintsy ho avy. Alleluia. Ka na ino karazany zavatra mety hanafitohina anao amin'ny fiainana na amina fivavahana izay atanao. Dia zamina hoe tazomy atany fanekena. Atsika io matetika zany ndesim-po. Nisy zavatra nanafitohina anazy adigno izy nivolagna tamin'i Jesosy. Jesosy manomboka zavatra tsy hiala aminao. Zahay kivavaka foana tsy hiaha. Adigno igny raha vao misy zavatra nanafitohina anazy. Agnatina groupe misy raha karanjany. Alleluia. Alleluia. Amina sehatra maromaro ahitana raha karanjany. Tahiny tompo anao. Amen. Na hivavaka be takany ahoana ianao ny fanafitohinana tsy maintsy misy. Na Jesosy ary ny paster hitsangana aketo ny fanafitohinana tsy maintsy misy. Maro sa diso. Alleluia. Tamin'i Jesosy Kristy raha lasana bavy efa betsaka ny olona vao tafitohiny. Raha nyteny foana Jesosy hoe ny tenako no fihinana. Dia ozy izy ny olona ataon'le ty ahoana moa laza fa hoe ny tena no fihinana. Dia tafitoha ny olona. Alleluia. Dia maro tamin'ireny olona izay nagnaraka an Jesosy ny emotra, ny vadika daholy. Alleluia. Tahin'Andriamanitra anao. Amen. Misy ten'Andriamanitra anankiray mbola vakitsika amin'ny agnaran'i Jesosy ao amin'ny Daniela toko 7. Daniela toko 7 eo amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 9:7. Ao amin'ny bokin'i Daniela toko 7 eo amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 9:7. Sokafo Baibolinao dia rahantsika mamaky ny ten'Andriamanitra amin'ny agnaran'i Jesosy. Dia toy izao ny vaky ny teny dia namany Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaleanay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafory misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tagnanao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza aoko ny fantatro ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao tsy tomponay. Ary ny sareo volamena efa natsanganao tsy vavahanay. Mafy Andriamanitra. Volagno olo ankilana hoe mafy Andriamanitra. Tsy mila mivadika amin'Andriamanitra atsika. Alleluia. Nanomboka anao nanaiky ny batista ny fibebaa. Tsarofa ny nisy fanekena nataonao tagnatrian'Andriamanitra. Tadidinao ve zany? Alleluia. Fa tsika io indraindray zany raha vao misy zavatra mateza adinitsika regny fanekena regny. Za dia agny vavaka. Alleluia. Alleluia. Tahin'Andriamanitra anao. Amen. Aza adino zany fa mila mitagna fanekena atsikany. Amen. Tahiny tompo anao. Tsy mora riava ny zavatra izay nateny Daniela, Sadraka, Mesaka tamin'ity fotoagna ty. Ny fiarana amin'Andriamanitra misy zavatra mafana akato. Misy zavatra tsy maintsy andalaovantsika akato. Ary tsy voatery hoe ampimoe foana raha karanjany. Fa ndraindray mba mety miaritra fanafanana atsikany. Alleluia. Tsy hoe rehefa nandalo zavatra sarotra anao dia hoe hiahana hivavaka na hoe tsy hanompo intsony.
fa tsarovy fa io Andriamanitra io dia mitana fanekena izy. Ary zay anisan'ny zavatra nafaniry Daniela nandresy tamin'ilay fahavalo zay nifanohitra teo amin'ny fiainany. Voatazona any Daniela zany ilay fanekena. Hoy izy tamin'ilay mpanjaka, na ho afanainao impito ary ny afanany lafory, tsy vadika amin'Andriamanitra zahay. Alleluia, alleluia. Dia teneny ilay olona kely, anao keo ako manambola ke mbola hivavaka sa tsy hivavaka. Misy anay karazan'olona izy mbola tsisy vola izy mavita mivavaka. Ka io atompo dia mbola mavita mivavaka izy. Na asianao mandongalitra mbola mandongalitra. Fa tsika ndongalitra iara hivavaka mbola magnano izy. Fa io ko manomboka matevitevy mipoketrany. Rasy ty tsy mety indray raha tsy mandongalitra. Teneny ray mandeha indray izy hoe ary raha tsisy vola hoe mbola hivavaka ihany venao sa ahoana. Alleluia, alleluia. Ilay mivadibadika ohatran'izay zany tsy tian'Andriamanitra. Tahiny tompo anao. Amen. Toy izy atsika io ten'Andriamanitra io amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30 amin'ny agnaran'i Jesosy. Dia hoy izy hoe, dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe, motsy izy telo lahy mifatotra va no natsipy tao amin'ilay afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nagnano hoe, marina izany ry mpanjako. Alleluia. Ary izy, ka no indro hitako mahita efadamy mifatotra mandehandeha eo anaty afo. Nefa tsy maninona tsy maninona akory izy. Ary ny fijery ilay faefatra dia toa ireo zanak'Andriamanitra. Dia nanatiny varavarany laforo afo izy. Laforo nisy afo ny rehetra Nebokadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaka avy aty. Dia nivoaka avy teo amin'ny afo Sadraka, Mesaka, Abednego. Dia ny fanatona sy ny mpanjakana sy ny mpanapaka, ny gobernora ary ny mpanolotsaina, mpanolotsain'ny mpanapaka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo. Fa nisy fa alleluia, zafady averiko vakina andray mandray izy ny agnaran'i Jesosy. Eo ny 7:20. Dia ny fanatona sy ny mpanjakana sy ny mpanapaka sy ny gobernora ary ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo. Na ny singam-bolo ny kaingona tamin'ny lohany na ny fiovana ny lobany, ary tsy nisy fofonafo akory taminy. Alleluia. I Nebokadnezara dia niteny ka nagnano hoe, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka Abednego, izay nagniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony, izay natoky azy. Alleluia. Ka nandika ny teny mbanjaka ary nanolotra ny tenany ho tsy hanompo andriamanikafa na hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa tsy Andriamanitra ihany. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetetehana ary atao trano fivoahana ny tranony. Fa tsy misy Andriamanitra mahavoanjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka Abednego dia nasanta ny mpanjaka tany amin'ny Babilôna feny. Alleluia, alleluia. Rehefa nitazo an'ilay fanekena Sadraka, Mesaka, Abednego dia nasanta Andriamanitra izy. Alleluia.
Alay problema zay nanery anazy ray a namoaka didy namoaka lalàna manao hoe izay rehetra miala amin'ny fanekeny Andriamanitra i Mesaka i Abednego dia ho lasa trano fivoahana ny trano. Alleluia. Alleluia. Izy koa adika amin'ny teny mahazatra zany trano fivoahana zany ao. Alleluia. Tahiny tompony atsikany. Amen. Zany hoe ny olona mivadika amin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra dia zay ratsy. Alleluia. Hitanao nisy olona zany mba hitanao tamin'izy nivavaka mety tsara ny fiainany. Tamin'izy mbola natoko tsara teo anaty Andriamanitra mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Rehefa matoky zasy anao miaraka amin'Andriamanitra na ino zava-tsato eo anoloanao rava daholo io, resinao daholo io, ary miaraka miditra agnatin'ilay problema zay atianao mihitsy Andriamanitra. Tsy mamelanao irery zany Andriamanitra. Ataona anao mety hiadikiady miaraka aminao avao Andriamanitra. Fa ny angatan'Andriamanitra dia midira ary mitazoma fanekena miaraka amin'Andriamanitra anao. Alleluia. Mialantsika raha lasana bavy. Ho antsika paster ihany koa zany. Alleluia. Zany fanekena maha paster zany ange tsy kilalao e. Amen sa tsy amen? Paster zany tsy tokony hivadika. Paster zany tokony matazo fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Mataovy modely zay eo e. Alleluia. Tahiny tompo atsikany. Amen. Zay hoe tahiny tompo ronao e. Mamegnatra moka raha lasina bavy izy koa misy olo araiky tsy matagna fanekena zany. Alleluia. Mba ataovy zavatra mahamenatra anao zany tsy mitagna fanekena zany. Amen ve? Amen ve? Aza mba fiera misy anao mahita olo anankiray mivadika zany. Fa matetika antsika reo vitanao misy olo anankiray mivadika niala amin'ny fanekena dia anao ndraiky mbola mampakapakatra kolona akanjonazy. Tsy ohatran'izany takian'Andriamanitra. Alleluia. Ho antsika jiaby afatra zany e. Amen. Amen. Tahiny tompo anao. Anao zany aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa miatrika zavatra anankiray ka hoe tsy andalo fitsapana na hoe tsy andalo zavatra mafimafy. Tsy midika zany fa hoe hiady rerika anao. Fa tsy maintsy miaraka aminao Andriamanitra. Niady zany tsy atao hialana, niady tsy atao hiemorana, niady tsy atao hisaraha. Fa niady mila mandroso atrantsika. Fa zay rehetra mandroso tsy maintsy voaka mpandresy izy. Mitsodrano anao sady za amin'ny anaran'i Jesosy. Na ino ady atianao androany io tononiko fa Andriamanitra hita antsehatra. Miaraka aminao agnatin'io ady io izy. Tsy maintsy mivoaka mpandresy anao. Raha vela ihany Jehova zay tsanganam-peto androany. Hita antsehatra amin'ny fiainanao izy. Natezateza nandaraka ranomasinao. Mitsodrano anao za amin'ny anaran'i Jesosy. Hivadika fifaliana ho anao io. Mitondro maso rehetra rehetra izay nampitanomboka anao tamin'ny fiainana. Androany tsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampidiriko anatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra anao. Daholo ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Zay rehetra nanisy ratsy anao, ahita ny fiovanao izy. Zay rehetra nanentsika anao, anoto anome anara-baovao feno voninahitra ho anao izy. Na ao anatina gropy ianao amin'ity fiangonana ity Nino adina tianao tao? Mety nandalo fagnilikiliana anao. Mety natsiady simby azy lay anao. Hitako Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eo anoloanao izy.
vony izy androany mifanaiky aminao fa tsy amelanao irery Andriamanitra. Ho any amin'ny toeram-piasanao miaraka aminao Andriamanitra. Amin'ny tokantranonao io fiady rery zany ianao. Ho raisan'Andriamanitra an-tanany io. Averigny amin'io ny tokantranonao. Niza anao mahita anahy eto androany. Maheno an'izany feoko zany. Raha mpanompon'Andriamanitra ihany ny rainy amin'ity toerana ity. Ho an'ny zay rehetra efa elanao naniry te hanany zanaka. Mety efa nametraka décision misy ny valinao fa hisaraka aminao satria nao tsy mety niteraka. Oh rakashalabababaya. Fanay masonao hietsany misy zany androany. Lay Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Apôstôly David RAKOTONANDRASANA, Andriamanitra ny zina vaisaka. Mietsiketsany misy zany androany. Ninona karazana vato tsy nafanao omby hatramin'izay. Androany miperetsa mitonga aminao arakan'izay irino amin'ny anaran'i Jesosy. Niza maniry mba te hanana asa tsara. Fotoana ianao mampita ny dosianao amin'ny toeram-piasany tsy mety voaray. Dia mety laza mihitsy ianao hoe za mihitsy ny ratsy vita. Ho avadiky zany androany atao anaty ain'Andriamanitra. Ianao le olona bon sens. Ianao le olona tsara vitana. Manaiky ny dosianao toeram-piasana. Valitena daholo zay rehetra nangatainao. Manomboka kely hatramin'ny lehibe indrindra. Ikaky nanandratan'Andriamanitra Sadraka Mesaka Abednego tagny ato laforme rehetra masanj'Andriamanitra voninahitra ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresa zavatra ianao. Nezaneza le anao orinan'ity taonandroany ity. Hita hiaraka aminao ny fanatehan'Andriamanitra. Amen. Balgotera vetivety tomboka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tahiny tompo anao. Zay reto raha niditra tao amambo ny regnan'olo. Ivelogno akery. Mody mierigna tamatavy retanito. Babaraka akery eo. Deo zany babaka. Jesosy eo. Na ino karazana vavaliogna. Sotra kely aminao mampikatogna an'izany. Ivavaka Jesosy mba ho ela velogna ny olona nametraka an'ireo tenireo. Mba ho hitan'zareo ny zavatra ataonao keto. Voninahitra an'Andriamanitra. Tamin'ny sabotsy teo ozy izy le olona namoaka teny hoe pasteur avagny hoe karaha nataonareo Alleluia. Alleluia. Tahiny tompo anao. Midira agnatina fanekena ry havana. Amen. Aza mivadika. Ataovy mampatahotra anao zany hoe mivadika amin'ny fanekena zany. Amen. Amen. Tahiny tompo anao. Ndrendray amin'ny fotoagna mety tady ho tesitra anao. Afaka tesitra anao. Fa tsarovy fanao ny fanekena tagnatrehan'Andriamanitra anao. Alleluia. Na tamin'io vadinao io nagnano fanekena tamin'Andriamanitra anao. Tamin'ity fiangonantsika ty nagnano fanekena tamin'Andriamanitra anao. Amen. Nanomboka hatrany amin'ny batisa hoa rehefa hifidy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Nanomboka tapa-kevitra fa ho kristiana anao. Dia efa nisy fanekena nataonao teo. Za tsy ala aminao eky Jesosy. Manomboky niany anao zagnahary anahy. Za fa tsy vadika aminao eky. Ialako fazaran-dratsy, ialako fahotà. Za fa tsy hanompo sampy eky. Anao foa ny tompoko. Alleluia. Alleluia. Tahiny tompany antsika. Amen. Nenirota mahafinaritra be ny fomba fiainany. Ozy izy rota rehefa nilaza tamin'ny Naomi. Zay Andriamanitra anao no Andriamanitra. Zay ivavahanao ivavaho. Alleluia. Alleluia. Tsy mivadika izy. Tahin'Andriamanitra anao. Amen.
maro ny zavatra atrehigny rehefa hoe mitondra asan'Andriamanitra amin'ny fiainana maha-pastera zany a, misy fifihezan-tegna agnatiny. Alleluia. Zany pastera zany efa nanokan-tegna ho an'Andriamanitra, agneky ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy azo ny pastera atao zany hoe ivadika amin'ny fanekena zany. Alleluia. Misy fianianana zay atao zany rehefa hiatrika amin'ny fanosora ho pastera. Agneky marina ianao fagnano pastera? Ya, magneky. Tongonina aky agnarana. Za irakoto be. Agneky mary. Fa nompony tompo. Tsy ala. Alleluia. Fa mampalahelo alasana ba fa betsaka ny olo mivadika amin'ny fanekena, miala amin'ny fanekena. Ary jereo ny afaran'olona anankiray rehefa miala amin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Tsy tantarako zavatra anao fa raha tato juna anao fa nahita. Alleluia. Alleluia. Oka mba ho tazomitsika tsiraikiraiky zany ty fampianarana ty. Mba tsarovy amin'ity daty androany ty a, ity volagna ty de hoe volagna fipoahana lavitry ny loza. Mba ho fipoahana lavitry ny loza amin'ny fiainanao. Amen. Misy fipoahana amin'ny toeram-piasananao. Misy fipoahana any amin'ny tsenanao. Misy fipoahana any amin'ny tokantrano misy anao. Zay fipoahana lavitry ny loza ho tonga aminao zany amin'ny agnaran'i Jesosy. Tazoma fanekena. Ina daholo zavatra efanekenao teto agnaty an'Andriamanitra. Ino zavatra mba fataonao tato agnatin'ny fiangonantsika. Nda nahavereny izy regny. Amen. Amen. Ianao zao mety mpagnano fanekena tamin'ny ampahafolo-karena. Tato anao somary nangatsiatsiaka hely. Verena agnatin'ny regny. Amen. Amen. Mety nangatsiatsiaka anao tamin'ny fanoagnanao ny asan'Andriamanitra. Verena agnatin'ny fanekena. Amen. Tahin'Andriamanitra ny atsikany. Za mino fa voatahy anao. Za mino fa nandray zavatra anao. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra tsy misy a, azontsika divam-bato zany. Raha milaza izy amin'ny Deutéronomie ny vakina teo zany. Hozy izy hoe ho tahinanao amin'ny fitoeram-bary. Ho tahinanao amin'ny any an-tsaha. Ny ateraka an-kibo, biby fiompy. Mahatanteraka an'ireny promesse na hoe teny fikasana regny a, mila miditra agnatin'ny fanekena. Amen. Tahin'Andriamanitra anao. Alleluia. Zay moa zany ny hafitra zay nampitaigny taminao androany hariva noho ny amin'ny fotoana tsy maintsy mamarana antsika. Alleluia. Za mino fa tsy nanignena anao tonga avalo teto. Ho falifaly anao. Satria mivady daholo ny problème jiaby tamin'ny fiainanao. Alleluia. Azagaga anao raha mba misy olona hiantso anao. Fa hivaly daholo ny fangatagna rehetrarehetra. Za izy fotoana mandeha amin'ny toerana ty ka mitondra hafatra aketo, misy olona voatahy. Ary fantipatsiky fa ianao zany olona zany. Alleluia. Aza le toerana faviako ny eritreretinao, fa le Andriamanitra nagniraka ana teto. Amen. Tahiny tompo atsikany. De mba misy hafatra farany ty amiteko amitsika, raha avy agny mahambo anao. Mbo toagna reo fiangonatsika mahambo e. I mahambo i tanàgna tsara, sady misy raha tsara. Amen. Amen. Nafinatra ana ny teny nataon'ny papa tagny amin'ny fanosorany hoe mahambo izy izy a, de tegna hoe soroko an'Andriamanitra. Satria tanàgna fiaviako, ary tanàgna mbo namoaka anao izy izy. Marina zany. Raha mbo zaniko mahambo anao, mba toagno ny asan'Andriamanitra mahambo. Amen. Raha eto ihany koa anao zaniko ny vavateny, mba toagno ihany koa ny asan'Andriamanitra ho vavateny. Alleluia. Za mahita zaniko vavateny maro be aky. Ana. Alleluia. Tahiny tompo arô tsika e.
tsy avelatsika ho faty zany ny asan'Andriamanitra. Za tsy afaka miemotra satria ozy mipapa hoe ongotra atsika ne avalao le karantsany fa tsy avafara. Tsy mafana anao izy koa miemotra, tsy maintsy mandroso fo. Alleluia, alleluia. Efa ela Andriamanitra miantso atsika reo, efa ela Andriamanitra te hananitra atsika reo, fa resin-dahatra andrasana aminao. Amen. Tsy tara zany raha zao anao no hiditra agnatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Zay moa ny afatra hiara-hitsangana atsika, hivavaka atsika, mangata amin'Andriamanitra na hoe mba homeo anao hoe Andriamanitra zany fahasoavana zany, mba ahafahako hitazona fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy, maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy, délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina. Fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma, fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana, zato metatra amin'ny tsofoka aorian'ny coopérative Trans-Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana, ziona firaisana.